Nitondra ny fahitany ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ny vovonana Madagasikara velona indray. Nandroso sokevitra entina ialana amin'ity olana sy disadisa politika samihafa eto amin'ny firenena ity. Ity vovonana Madagasikara velona indray ity vahaolana naroson'izy ireo ary ny ametrahana ny Assemblée Constituante izay tapaka nandritry ny fivoriam-be ny tanterahana teny Ivato ny taona 2024. Tandondozany Madagasikara noho ny lalam-panorenana izay iainany firenena amin'izao fotoana izao hoy ny vovonana Madagasikara velona indray. Takin'ity vovonana ity ny fanovana ny lalam-panorenana izay napetraka tamin'ny taona 2024 mba hitotika amin'ny tombotsoa-pirenena ary ny ametrahana ny Assemblée Constituante izay tapaka tamin'ny fivoriam-be teny Ivato ny taona 2024. Tandom-pahafatesy raha mantsy ny firenena malagasy miotrika ao anatin'ny lalam-panorenana sy lampividianana ary koa zava-misy iainantsika izao ny loza be mananontany ty lozomantsika ity saingy tsy fantatra sy ravaben'olona satria difiny atim-piainana izy nefa iakena ny fahavelomany izany. Tena longo mitotobozaka io lampanorenana iorenany firenentsika io amin'izao fotoana izao feno fifanoerana miariary ao anatiny tsy hita na inimikipy kanefa ampalatsaka ny firenentsika ao anaty lavaka lalina mangitsikitsoka. Ny lehibe indrindra amin'izany dia ny finiavana hivarotra ny tany-pirenena amin'ny vahiny. Ao amin'ny andriny voalohany amin'ny lalam-panorenana mantsy dia izao ny voalaza tsy misy mihitsy mahazo manodikoina ny mahiray tsy anombinana ny tany repoblika tsy azo amidy na atakalo ny tany-pirenena ny fomba sy fepetra fivarotana ny simparivanany tany ho an'ny vahiny dia voafatsy ny lalàna izany hoe misy fanoerana miariary zany eo. Miroso amin'ny dinana fametrahana ny Assemblée Constituante ny vovonana Madagasikara velona indray. Efa misy solotena isaky ny distrika avy any amin'ny faritra manerana Madagasikara ivory iariky ivory aminay andinika ny lalam-panorenana izay tokony homendrika Madagasikara izay miaro ny tombotsoa-bahoaka ary atoato dia iroso amin'izay zay. Ny vovonana Madagasikara velona indray izay nilaza fa ny fanohitra amin'ny lalàna ny fomba namoahana ny daty mpifidianana ka tokony apetona ny fanapa-kevitra noraisy ny gouvernement mahakasika ny fifidianana. Nametraka fitarainana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izy ireo ny volana jolay lasa teo ary hatreto tsy mola nitondra valiteny mikasika izany ity rafitra ity.